Mafana nanultra fanantitra teto androany Jesosy. Ankehitriny raha nireny teninao zay matoky fa anokatra lalana ianao, matoky fa merina milona ny fiainana indray ianao, matoky zay Jesosy fa ampandresy anay ianao. Misaotra Tompo ao. Ndrehetra androany manantona anao, ndrehetra androany miakoka aminao, ndrehetra Tompo androany manaiky fa velona ianao. Andriamanitra mahery ianao, mankalaza anao tompony fiangonana zona firaisana amin'ity andron'ny Pasika ity. Mamela anao Jesosy Kristy hiasa tanteraka amin'izao fiangonana izao, mangataka ny rano Jesosy hanadio sy handrafitra n'ity fiangonana ity. Miondrika eo ambany fahefanao zay Jesosy, ary miondrika eo ambany fahaiza-manao anao. Jereo tompony fiainany tsiraray avy aoka Tompo ao ambadika ity fitombavaka androany ity, ho izy fijorona vavolombelona goavana rehetra, ho izy fandresena goavana mbola tsy henanay henanay, hoentinao amin'ny dimension vaovao ndraiky vahoaka anao Tompo. Misaotra Tompo, mankasitraka ndrehetra Tompo Andriamanitra androany miandranga miositra avy aminao, miandranga le fahaiza-manaonao. Misaotra Tompo. Mitsimoky eo an-tanimbolina arina ireto zanakazombola kely farazedra tanikandro mama marivo dozabe izay mameny arovese tantano mafiri izany erina tsy ampindenibe eny fa ianarina nohany erina fa ianarina anohany erina miasanao nandina rifana aina de tsy taza fafa azo ni tao ni umeo tsiroany amina ifanga ni tujai tsianazo ni erine ipemba miasa aizaba apitugaduga iretua azo ni asizayaka uvuni naita ni asizayaka auvuni naita. Amen na afaka mazotoerana isika rehetra. Alleluia. Tikanao androany mba hovonina tsara andray zavatra avy amin'i Jesosy, tsy andray zavatra avy amin'ny pastera fa andray zavatra avy amin'i Jesosy. Pastera tsy manana zavatra homenanao, fa Jesosy tsika kosa manana zavatra ho anao androany. Ny zavatra tsarovo leva miaraka le fanresako teo maro ny olona mahafantatra ny andron'ny Pasika, fa ny fomba fankalazany azy dia samy hafa. Ny sasany mileraka eo minantoaka izy dia mamy, ao ndraiky sasany mandeha miboaka amoron-dranomasina dia magnano karazana zavatra isan-karazany. Fa za mahita ianao anisan'ny olona mahatakatra tsara androany, tonga eto am-piangonana ianao hialaka le anjara Pasika anao. Minoa ianao fa tsy maintsy misy zavatra hoentinao mody androany. Mety tsy hitan'ny masonao le izy satria ny tanky manofa mandraha tsy mahita zava-panahy. Fa ny fiantraikan'ity fotoanandroany ity tsy maintsy ho hitan'ny olona ambadika nareo ao, tsy maintsy ho hitan'ny fanina bodirindry, indrindra ny olona mankala anao ahitany any angarany tompony fiainanao. Tsy hainako tsara ny amenina antsika rehetra. Ka androany Tompoko dia mamerina ny fiarabana amintsika rehetrarehetra tsy hakanavaka, sady tia ampahery anao za fa androany Andriamanitra anomenao osotry ny famerenana milona. Alleluia. Teneno raha misy olona akaikinao aza matoro hoe fa amerina milona ny Andriamanitra. Alleluia. Ny zavatra anankiray tiako ataonao aloha zany eo ampipetrahana eo ianao, andao zasenao hiaraka anondrika ny lohantsika mba hivavaka. Tena mitenena amin'Andriamanitra ianao hoe Jesosy eo
vomona iverina amin'ny laonina izany. Milohana meren'Andriamanitra amin'ny laoniny fiainanao, ianao aloha mila manaiky iverina amin'ny laoniny. Tsy fantako hoe inona daholo ireo zavatra efa niala taminao, na zavatra efa nialanao, inona daholo ny fiainanao izay mety tsapanao fa tsy mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ndao hiaraka hivavaka. Ndao mba tena hivavaka amin'ny fotsika rehetra Jesosy eo, mba hoentika ankalazana an'izao pasika zao hoe mibebaka hoe zany amin'ny faratsiana rehetra vita. Mifona hoe zany Jesosy fa tsy mahazo tombony amin'izany hoe zany. Tonga eto hoe zao androany angataka le ranao Jesosy Kristy mba hanadio anahy. Resiko ianao Jesosy ho tompo sy mpamonjy fiainana. Mba teo mpandaovan'ny lanitra hoe zany. Te hitodika aminao hoe zany. Matoay ianao Jesosy hoe nitsangana ho ahy ianao. Inty aho hiverina aminao. Inty aho Jesosy eo manolo tena ho anao. Misaotra anao zay Jesosy. Manaiky anao zay. Midera anao zay. Mifona aminao Jesosy zao fiangonana izao. Mifona aminao fanamasina. Mibebaka aminao raha io. Satria matina ho isy fiantraikany amin'ny fiainanay andro ny pasika. Misaotra tompoko. Mino anao zay. Saroko izany Getsemane Dani Yaretana Sumatuna Ilunare Laifa Urinata Suratima Uvelunare Yaretana Jiwa tua dilunare Laifa Urinata. Apetrao ny fonao ny tanao dia tenenay Jesosy eo. Atolotro anao ny fo, ny fiainako rehetra. Te hiverina aminao aho. Mahatsiaro resy aho raha manalavitra anao. Avereno amiko Jesosy aho. Lay fanaovanjironao, lay osotranao, lay herinao, ny safidinao, ny programanao. Intia Jesosy aho. Atolotro anao ny fiainako rehetra. Manatona anao androany, mitenena amiko, manaova zava-mahagaga amin'ny andro ny pasika ity. Aoka Jesosy aho mba ho hisy famerenana amin'ny laoniny, amin'ny filoram-panahy, amin'ny ara-nofo, amin'ny ara-materialy, amin'ny ara-bola, ho hisy famerenana amin'ny laoniny izao andro ny pasika izao. Misaotra tompoko. Bara Sunati Medica Azambaoana Mandakiza Bara Sunati Medica Azambaoana Zay mba magnaraka atsika amin'ny Facebook io mba hingaviana mba hipartage ny vidéo atsika sady mba hanao commentaire zay mba manaraka amin'ny Facebook. Matetika mampatsiahivo eto zany fa raha ny zanak'iziona manao Facebook efa mandrivony. Or nefa ny zanak'iziona mba micommente ny vidéo atsika sy mipartage vidéo ampisaigna amin'ny rantsan-tany. Dia tsy haiko hoe mba voakarakory fa mba miangavy anareo zay mba manao Facebook mba partage io vidéo atsika. Amin'ny page Ziona Fraisina zao misy toroteny foana. Amin'le Facebook David Rakotonandrasana igny misy toroteny foana. Dia azonao mba partagena am'izay mba aminao. Miaraba antsika rehetrarehetra.
Androanya dia saya itu pampianan senong makasih netawe usun family na melon. Haleluya. Ravo andriman temtene anus chanozanya de isya person na mitse no yasa nanti. Haleluya. Isya person na mitse no yita te chofela. Nyulla na krede fa usura na demanta manukewe nyullinya avtalen plus nulla tsutin ulasan plus nulla magaga. Zanto kuntiga ni Tuhan Jesus eno manum kangwang. Cuma sabata magaga wita ni masno yu apartir masno nobwa. Cekorang bayi nuno zantin kuzan. Pemyarakan faifana zan. Cuma sabata magaga itanga fene. Aminaran Jesus Kristi. Haleluya. Ramresa ka family na namulon siya. Ditfutero zera ba fene nyan zan. Jadi maket kemo kisiya. Aboy family ng lon, de misbiribe, zaat sarawul nangalarmul ra, zaat sarawul naninu, mitula normal na fan family ng lon, chibutero man sa iraba fiena na yan. Fa posibla, mit misab nangalar de full de fiena no, patspanta no, makasken destiny no. Tet sa isto ng tenwe, ang tika ulmbel ng tarita tungitong muntanwa, miskas na paswaba ng pangarana de mantrano. Ile men bai pulengar na wei quinta na taftono zoa tere ka Jesus ya dinaitan man fayin nuzis miskinta na venetsana arnam tani ni ero da panjaka mitsrewe ayan sa usma teran panjakan jus fa naitan ni kintan aftanyan senana na izahai katuga yang kukam at skere-tere leo zoa enot sumafanda tafa represente amnelan na kinta na dahul. Enoizan mis sabata fantaran no manukan, mis ir na reman, mis paswaban, tak na ngamaran tupono. De matet kene fizina ngalaran de vul, de viene tanya. De la satsim yenga letenga tukun mi sabata yenga no ino. Zena tunga na tambarena sumar mani telandal lekenwe, misene uza ulla nyana trabe fatsmaita ase. Mis tenga tu vla be mrijarija fatsmaita viab maton vad. Mis viab cara tare futsumai tabat everno faraman de normal la zane mis sabat nangalaran satano famanum kam timos na don tim no enom ne naran Jesus fawa vernam lon zanta para pinoza. Haleluya. Minu eno fa Israel tunyan arbolas tunga nyen chame no ba fantar no fandreman chama ptenena mi umane no fa malas tunga nyen chame no duanya anego votsane no mi sabata Haleluya. Amen. Amen. Aram Apocalipse 21:5. Lem laza de mantroi. Ui lem petre comme chez Afiandiana. In robosco mizavatanis. Alléluia. Ami santenu men Jesus non zo kat kun pasca dozan. Apocalipse 21:5. Sami mamerna Apocalipse 21:5. Pauilem petre comme chez Afiandiana. In voz com zabatareta. Entendeu? Tumbo. A voz lucena. Aleluia. Ele lembra a voz na demanda fina bulana. A voz na demanda fina baga. A voz na demanda la futuca. Adam pera pensar. Quando não é bago a voz na demanda. Zemino zamba manova amen não parece. Aleluia. Uma voz na demanda. Fazoleva. Ratino no voz na demanda fenan. Mila bam safide no ma von fenan. Dana bam jerke le ona terminta video in bolat na tono. Nula retareta mo kuraba nga sabem ra na zatas. Saruk tam zai tang fatan tiliaratan yargam na juma kemarbe. Mistru prese tam zan. De YouTube na iwa maadita ten na isa karazan dita na to de inus na ron na to ne nakakambon na tanit be taway sa aleze and then it's in the plastic nakakam le farne mamta de fam tanan zem takiwi in mazala dita bolat na to chi anom zan ba fam tanin na to inun dita inu adar bolat na no den tantan sen dagin bram na to chi karoze
Le karaha fa vita zay. Le ohatra zany koa le ataontsika ny maly. Le ohatra zao efa vita zany. Le farany misy araiky mahery andro zay na manaiky am'zany atao hoe vevera sta zay. Nihodikodigny izy, le farany izy nahita tena lika. Le fa maigny agnaty ala. Mialatsiny raha ohatra tsy zay mahafinaritra anao maheno an'izany. Le nalainy raha io, io izy mbola tsy nataontsika izy mihinana an'ity. Fa igny nampisaraka legume. Torony ohatra. Namba mahery andro zaho tsy malaniny igny. Itahainao ny Andriamanitra. Igny alako tagnaty groupe jusque niany. Tsy tafierigny tsy afam-panadinana zazy koa igny azahoagna grade. Tiako tenenina agnatin'izany mba jerevo amin'ny fiainanao. Fanandray ery avana igny avy amin'ny alalany eranao no manakana fiainanao. Ndraindray tsika magnano adosona io ventsika raha mandehandeha ho azy io miala tsikelikely ny tomba midinao le manao anao mihitsy. Ary ninina acte ataonao tsy maintsy jinjainao foana na hoelana hoentana. Tamin'ny fotoanandro zao nisy lelan'Andriamanitra antsoina hoe Joshua. Rehefa maty Mosesy dia i Joshua iny andimy azy. Nametraka baiko Andriamanitra hoe aringany daholo ny Amalekita, ny Agagita, aringany daholo ny Asdodita, aringany daholo zay olo fantanao fa fahavalo zaraikisiraiky aza atao misy velona na araiky hatramin'ny biby fiompy izy Andriamanitra. Lasa i Joshua nandalo tamin'ny tanàna antsoina hoe Gaza. Tsy taitra izy. Nisy antibavana palopalelo anazy tao. Nisy atorotorona zazakely zay nampahinakinaky anazy tao tsy nivonono. Or nefa Andriamanitra ny tena hatramina zaza mambevavy na antitra na tanora arigany daholo. Nandeha koa izy tamina tanàna araiky antsoina hoe Asdod. Nisy raha nampahinakinaky anazy tao dia nisy ampahan'olo tsy haiko sa nisy mademoiselle takoa tsy nivonono Joshua. Ozy zao maro zay mono mademoiselle. Nefa Andriamanitra ny teny na mademoiselle na fantibavy na fanteraka vonita ho. Fa mbola nisy tsy nivonono ngiany. Dia iny ny zavatra nitsanga taty afara. Maty Joshua. Ary mbola zany Baiboly fa niagana ny firenena zay tantariny Joshua. Fa nanangana mpanjaka amizay Andriamanitra taty afara tamin'ny alalan'ny Saoly. Izy rehefa nivoaka avy tao amin'ny tanàna antsoina hoe Gata i Goliath. Nivoaka avy tao. Igny nilasa ny perturbe ny zanak'Israely isanandro. Iza moa Goliath ambin'olo zay tsy nivonono Joshua. Taranak'olo zay tsy naringany Joshua. Andriamanitra rehefa miteny io misy zavatra efa hitany zay ma-alpha sy omega anazy. Na dia mbola tsy hitanao androany efa hitan'ny mason'Andriamanitra hoe afaka lera karandraony misy zavatra hitsangy. Dikan'izany atao raha ty. Fa nesy le fomba olombelona ndraiky Joshua dia vonino izy viavy karan'reto. Anananakory mbola mampatory reto teny zany. Karaha misy azy mitory beky ndraiky sasany. Mbola mandry amin'izay tsy. Tain'i Jesosy ianao. Sara nisy alim-bavaka lahaly. Izy olo reto magnano alim-bavaka izy mba izy rehetra mavita. Tsy amena tsiny fô. Tain'i Jesosy ianao. Dia ino amizay izy ianao atao ny voan'ny Goliath. Vokatry le raha tsy nataon'i Joshua. Ka anao mba mandinia mangala moramora iny. Anao mba falisafidy ny vavaka iny mba tandrigneso raha tenenin'Andriamanitra aminao. Dia ino izy nareo namoaka mpitsara koa Andriamanitra tsy izy fa i Samson. Rehefa tonga tamin'ny tanàna antsoina hoe Gaza ndraiky koa i Samson, ity ndraiky koa zao izy mademoiselle Dalila. Vao tonga takay Gaza, tonga tay Samson dia izy Dalila. Akoraby siya. Elaan, kasara dia, elaan. Atri Dalila io nipisy vangendramo. Tamin'ny alalan'ny Dalila napotsitry mason'ny Samson. Tamin'ny alalan'ny Dalila natonga ny force-ny Samson afaka ny vonoany fahavalo. Izy daholo ny tompon'izany i Joshua dia tsy nampatohy. Ka mba hoentinao mandiny tegna soloa agnaranao i Joshua io.
Ang fotoana mba mibaiko Andriamanitra sy mangataka. Dia rehefa mitondra amin'izay ndraiky koa Davida mpanjaka, mitondra ny zanak'Israely, dia nomen'Andriamanitra fitaovana mahery zareo dia ny fiaran'ny fanekena. Rehefa io fiaran'ny fanekena iny nanjaina miaramila, na firy alina na firy hetsy ny olona hiady amin'ny zanak'Israely, tsisy maresy zay. Fa rehefa nandalo tamin'ny tanàna anankiray sy na hoe Asdoda ny fiaran'ny fanekena, nivoaka ny mpanjakan'ny Asdoda, nanaka ny keriny ny fiaran'ny fanekena. Zay force ny zanak'Israely, zay reharehany zanak'Israely, ary taiza daholo zany rihitra zany, vokatra raha nataon'ny Josua. Josua ve zany? Antsika zany matetika antsika mitandreny toroteny dia veritsika mahay mikorana le lalahy. Za taiza raha maribe zay Mizony sasany regny ko rena regny fosafosana azy. Sasany zy mampimoe era le mampimoe fo mitandresanao dia anao bakeo mono fa mba le vono raha volaniko eto ankatoavo raha zakaiko eto. Amen na? Fa ninona fahaizanao manazava ny fahotana tsy ajanonao androany ahitanao problème mare na mba gnanakory satria tsy voatsika zao ny olo namboarin-janahary lefy tamin'ny andron'ny Josua efa nisy tantarana ananjay mba niseho anazy mafy migny Josua sy nagnanaka raha nivolanin'Andriamanitra ny hafarany nahita problème ka za tsy te hita problème aminao mihitsy ary tonga eto za mba sain'ny tompo ampatsiaro anao anome anao sosokevitra hoe azo atao tsara mamerina milohan'ny fiainanao. Alleluia. Tain'i Jesosy anie ianao ary tsy manaiky atsika raha tsy mametraka trasy tsara amin'ny fiainanao ty pasika ty indrindra resaka famerenina milohana. Alleluia. Jerevintsika tsara fa Andriamanitra rehefa hiasa dia mandefa teny izy. Dia za tamin'ny ataony teo saka toroteny hafa mihitsy no andeha ho zaraiko. Ozy Andriamanitra hoe tsy zany raha andeha ataoko io fa andeha amerina milohan'ny fiainan'olo maro zany. Ka raha mba tongetra ianao miomana fa ho hisy restauration ho ataon'Andriamanitra. Misy an'ireny olona tsy rahanao ela be reny ho avy andeha hiarahaba anao. Misy an'ireny olona mananady aminao reny izy ndraiky nandeha hangataka fihavanana aminao. Misy an'ireny zavatra nampitebiteby anao nan'ijerinandro reny ozy Andriamanitra ho regleko amin'izay io. Ozy Jesosy aminao androany ho regleko amin'izay io. Aza matahotra ianao fa mbola tsy mifanaka ty fotoan'androany ty. Andeha vaovao tsara ny sofonao. Alleluia. Zay manana telefony tsy ry osateteka telefony tsy ry. Tadiniko nisy séminaire zay nataoko tagny atsimotsimo tagny dia ino izy anao ny zavatra nampianariko tamin'izany resaka miracle financier. Dia nizato amin'izany teny hoe zaho mantsy zareo nosorany tompo amin'ny alalan'ny fitahina zay mahatonga ny agnarako hoe David Blessing ary tsy zany namoronany zany. Amen na? Dia niteny tamin'ny olona nagnatrika teo za tamin'izay rehefa tonga be tio anare savary moaranare tamin'izany misy lehibe hoe zany raiky zany andray vo nanaokitra ny moara-kalalao edy ray toko mifamanitra zany le olona satria tsy zatra anazy raha karan'izany. Tadidio reo nafa olo jiaby ampiasain'Andriamanitra io samby amin'ny fahasoavana napetraka anatiny akao ary zitsika ny anay fa Andriamanitra izy miasa io. Raha zaza olo tsotra za amenao frity koa zaka efa homina mitovy aminao fo donc olombelogno za fa ny Andriamanitra mifidy anahy kosa ny safidy hoe za ho ampiasainy mba hitsodran'olo ho ampiasainy mba hanonona teny ho an'olo. Dia zay olona mahazo any teny io tsy maintsy voatany ary ao za hamofotra teny oka ho tahina mihoatra ny fiainanao. Maheno tsara ve anao? Oka ho tahina mihoatra ny fiainanao. Raha eo anao mitondra poketra mitsangana vetivety anao tsy avelako anao loha na tsy voatany tsy avelako anao raha tsy misy trasy ngezabe amin'ny fiainanao ty pasika ty. Ho an'izay tsy manana poketra fa avy anaty posy foatany azo manasarotra aby anao fa hivavatsika hiantsony osotry ny fitahina androany. Ho hitan'ny masonao fa nivarotra ataonao tsy taky nivarotra teo aloha intsony. Ny fidiram-bolanao tsy taky ny fidirana teo aloha intsony. Libéré androany onction de prospérité raha izy amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ho tahina raboly
sin. Miams Kristus fitaina Tuhan. Rais kacara fitaina wanao. Fitaina na terakin kip nao. Fitaina na santana nao. Fitaina na karama nao. Bagaimana paita fitia no arabula. Rais anistane Tuhan. Usawe rais. 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 Wanao parlerino rais. Oka sanere usta Tuhan. Amninara Jesus Kristi. Di korogar na blokas ya na bulan eta na laftan fiena no. Swiss zawata fakanaka na vidiran bulan na witsu. Arni sarisa manens ke no. Isi nemo fabaraka. Isi leni tsangamenax. Sati musuro de no adwan. Rais Houston fana se. Rais Houston fight up kid. Rais Houston fana bina. Seminon zan manovamen na ba. Hallelujah. Hallelujah. Masuker na bitbitino. Woo! Reksa den wale de mantra mite katantara sa. Amen. Amen. Arninin na zamata verde o fenomeno guleran Jesus. Hallelujah. Amen. Arre fandre mantra mamuntra zamata sliteu yan no verde. Fanyota lavat. Sara lavat. Amen. At sika Kristian na waza malayelo senda nishun kachamono waza malayelo. Fachuela awana tefuto na fuya uneran tumpa mfumba tstanga teseno. Kus dadlana eze samba tuzur ko ngalaran uluz. Muluz ko ngalaran uluz en misrazo galare. Ariz refumata tuzur mangalta detenenme ankus nyazno zeune. Ndishuz desmiringit. Zanratum. Diz que a mambulha kundre, mambulha rarende, madet mismangal terambulin. Dari fumata terpangatis. Tuse ahambik lias nozeram simse. Ndalek modus desmiring kiwul. Thank Jesus eleno. Hallelujah. Jesus Kristi na benefanandum vidnya. Wanao. Watika. Di bantana zan bamatsia, zotia. Usum Baibule futuro na rita já patsaruva ngania naku no anatuno ko na rio sitai ko na rio katika zo katkun paska matsaru le ngaran Jesus le Jesus matua no le Jesus tuno falta no le Jesus na ndese tramfafatesa izi sarutiki masabawaz fa wa vedon ron fa mangina demand wa vedon ron fa miren namlon Benta bewa nula matsapa fa paska zoanjo fanyam zabatafis mangkalas. Pas masih nongku setunga saya nawe bila makito penggu dengan ruan sini alam menga zani no. Sini cumi sabat samiara kam nawe. Aram cikam tene fa miasa nem tukachan miseno andeman. Miasa nem pademan sana kon yusta. Miasa nem lebeno ne pesan. Miasa nem pira pesano wan yusta. Oh wisiets kama gaga itsaga mo. Amen nara Jesus Kristi. Haleluya. Amen. Haleluya. En Psalm 69:4. Lorsque Bible mampanun trezetina like Jesus. Mampanun trezetina like. Diga zandwe mi paye. Ene tam ze rats vitano Jesus en payenas. Jesus en sina nute. Jesus en sina ngan defoe. Fanumbuna is nun faltaxun faltano. Numbuna sin ratainis noni dita ze vita kusin dita ze vitano. Haleluya. Amen. Jesus Kristiani amen in bangareta sadi amita ze vita tiki. Ene tambre tonamar na aperta noa uniran Jesus akusa no. Milam fatsika fatsperta zanwa eno. Adinalay nular fanangano wa ver Jesus emlonyo. Haleluya. Om bukan Joela tuk farua anding 5 ropul Joela 2:24 usum bay pulwe unera kwa reu ntona mar nuan valala unera kujis arzandra vanga nyam de kala zansia pasca mba unera tumpun landrit arma patsianya ndun pasca te fa vitan Jesus in zabatarit.
Haleluya. Haleluya. Misy fotoana angatsika tena mahita fa taraiky atsika amin'ny fiainana iny. Anao tsy mahita zany? Reninao mihitsy anao karaha taraiky zany. Nefa raha tonga fotoana fanerana dia ho hitanao fa omeny tompo hatramin'izay tsy nangatanao azy. Fotoana zao zany andraisana an'izany. Ianao zany androany aza miala ely mihitsy raha tsy mivavaka tamin'ny tompo hoe Jesosy eo aka ny anjara famangina manokana ho anazy, aka ny anjara pasika ho anazy. Haleluya. Amen sa tsy amen? Vakeo ny baibolinao rehefa tonga any an-trano anao boky ny Exodosy toko 12 manomboka ny andininy voalohany fa mitantara ny amin'ny zanak'Israely zay nampahorin'ny Farao tao Ezipta. Nampiasaina daholo ty karazana fagagana rehetrarehetra ty. Ny rano novana ra, natao feno moko tanàna, natao feno lanitra, natao feno sobakaka, natao feno sao, fa tsy nampiova ny Farao. Natsipy ny tena lasa bibilava fa tsy nampiova ny Farao. Fa sistema nampiasain'Andriamanitra farany, nampiasa sistema napasika izy. Naniraka izy namono zanak'ondry. Wisy loza ho izy tsara. Fa mitolana ambaravarana na rehetrarehetra izy asivany rano zanak'ondry. Fa andalo fotsiny ao Israelita kondry rano. Fa a partir ny Pasika libereny zanak'Israely. Mazava be zany ravana fa manomboka mason'andro androany wisy zavatra ho avotsitra Andriamanitra eo fiainanao. Manomboka tsy tsara anao tsony hoe ino raha nampijaly anao farany. Ka zava ty ampirisikanao mba hiteny amin'ny olona akaikinao io hoe alevitsiry ny faramparana e. Ninona hoe zavatra mitsanga hoe mba alevitsiry ny faramparana. Fa manomboka mason'andro androany ny Eziptiana nahita ny masonareo anio tsy ho hitanareo tsony maratsy. Amizao fotoana zao misy herin'Andriamanitra midiny eto anova tantara-piainan'olona maro. Raha mba anisan'izany ianao dia midira ary manaova amen namana. Aza manaiky mihitsy androany raha tsy mahatsapa herin'Andriamanitra. Aza manaiky hiala n'ity trano ty ianao raha tsy efa niteny tompo ao feno hery ahy. Amen. Ampianongan' zany toroteny zany anao dia mba mitenena sady Jesosy eo ianao hoe tavandraiko amin'ny raha mahasaty. Anao rero Jesosy no ilaiko amin'ny situation iainako, amin'ny zavatra ilaiko, amin'ny zavatra andrasako. Tiako mba tena hivavaka ianao amin'izao fotoana zao mivavaka anao rehetra Jesosy eo. Tsy avelako ianao raha tsy mitahy anahy. Tsy avelako ianao raha tsy mikasika fiainana anahy. Amen na sa tsy amen? Alleluia. Alleluia. Amen. Aneo ny faratam-pitiavany ho anao ny tompo androany. Rehetrarehetra ny ravana fa niainy Jesosy mihitsy ingeny nafoiny. Ary voalazan'ny Baiboly hoe tsy misy manana ozy fitiavana lehibe noho izany dia ny manolotra ny ainy mba hamonjy ny sakaizany. Alleluia. Tahiny tompony ianao, tahiny Jesosy ianao. Jerevy tsara nge ny fotoana nanatorokantsika an'izany hoe raha ianao izao za misy olo mankala anao, tegna hala noho ny ianao. Dia anao vao niala tabazary na sesy avy afara amina vavaratsy. Vavaratsy zany moa zany teny hafahafa. Aloha zavay hely le teny anglistika. Tonga dia nanevatevanao izy, nagnambanimbany anao izy. Nataony mihitsy zay farany fahaizany nagnambany anao. Izy tofotofoko avy takany izy niheriny midomy tomobily. Misy magnano fanoko. Tsy magnano zay ny tananasy faloha. Dia ino izy nao zavatra nitranga ndesy ny tany amin'ny hôpitaly izy a tsy misy olo manana rano hitovy amin'ny aminanjy koa tsy anao. Asa mba atao kory eky olo raha mba anao zany nanotaneny. Tsisy olo e. Tadiavana rano olo d'Antananarivo fa tsisy. Na mitanena tafen'Université tsisy. Amin'ny quartier reky foana misy an'ilay karazana raha dia tsisy efa rano. Mba vitanao ve manome an'izany? Fa Jesosy avana navitana manome. Tsisy défaut vitan'i Jesosy. Nefa dia nanaiky ho fato anao izy. Tadidiko indray andro tamina fiangonana paster anankiray misy mpino narary. Dia inona ny aretiny? Voan'ny reniny. Dia mivavaka foana zay zareo fiangonana hoe Jesosy eo. Mba hositrano ty olona ty. Dia fa rano nibitsika ho ny Andriamanitra tamin'ilay pastera hoe tsy mila vavaka io
fa manovanao sa mpiangonana izay olona mavomba manome ray natao anonsy ta mpiangonana zany zay mba vita an'olotra ray tsisy olona raiky dia ny afarany natao pilofasy nalika elatra akoho riny nataovagna rady zegny tsy fazan'iny vake zegny no izy dia navory te dolpiny sasany efa tsy minomino tsara na dia fanody e navory te dolpiny ny lehilahy ny vehivavy i raha inatsiko ny tamin'ny pastera tain'Andriamanitra dela dia lisy niteny mitsy ny mba raha tsy vindika nanao pastera zany fa ny ankamaron'olona milaza fa tia fa rehefa tegna ampiarina le izy tsisy amiko tsisy mba jerevy moa antsika mondraindray zany hoe mahita fa be da be nge olo tahindragnahary akato maro nareo nge tahin'Andriamanitra fa jerevy rehefa misy maty ohatrino ataontsika koa ariary zato nefa atsika milaza manam-pitiavo efa misy fianakaviagna manamanjo regny mba asidina fanatazan-draky zara raha hoisy 5,000 satria ariary zato mba feny sasiny 900 zay mba naherihery tamin'ambolony teo mba mandatsika 500 fa le kivikivy mofo tsy magnano fa tsy raha avako izy le maty ozy anao zany fa be da be amitsika tsy mandeha am'le fitiavana or nefa le Andriamanitra vavatsika dia Andriamanitra fitiavana karaha ty azo zavatra aminazy ianao mila mianatra ny toetrany alleluia tainy tompo ianao e amen na ietsika eto any ositra androany ary amin'ny fotoana mankalaza pasika ny kristiana tsy maintsy misy herin'Andriamanitra mihetsika ao anatin'izany za mahita fa hihetsika aminao le izy androany amen ary milohany namoanany zanak'Israely tao Ezipta zato dia pasika aloha no natao raha dininao angamba fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra tao amin'ny Farao tsisy natetra anazy fa ny pasika tsy nahafahany kofoka tsy io zany ninina problema farak'izay mafy ka noentinao nitolomona tamin'ny fotoanan'ny pasika tsy maintsy resy na Farao ny agnarany na Goliath agnarany na tendrombohitra agnarany rehefa tonga eo ny pasika igny mandrava ny zavatra rehetra satria tsy amin'ny fahafatesana hoa resy araka le hira nataontsika teo ny fahafatesana raha dia resy ka io zavatra mahazo anao ho resy io androany teneno amin'ny akekinao mihitsy zany resegna hoe io androany io zavatra mamitepitepenao io hoe ho reseny Jesosy amen laza hoe amen alleluia ny pasika ihany koa rehefa dia midika fananganana manangana zany Andriamanitra satria tamin'ny andron'ny pasika natsaky jerefa tsy mila mivavaka le Jesosy tany am-pasany ary nyresako telo zany tamin'ny zoma hariva jereko fa talohany namombonany Jesosy teo amin'ny andro fijaliana talohany nafatesany Jesosy mila mideplasy izy mivavaka ho an'olona zay vao mitsangana ny maty ohatra zao le Lazarosy nyresako taminao tamin'ny maraina mila nandeha tany amin'ny fasany Lazarosy Jesosy hoe miva zay vao nivoaka ny maty tao am-pasika fa rehefa maty Jesosy nidina tany amin'ny fiadan-tsita tsisy vavaka nataony fa nitsangana ho azy olo maty jiaby tany amen ho hitanao amin'izay manomboka androany ampartirany nankalazanao ny pasika fa ho isy zavatra tsy mila tenenina fa mafantatra ny tokony ataony ho azy am'fiainanao hitsanga aminao ne zany amin'ny anarany Jesosy ho isy contrat tsy ampoipoizinao andeha hitady anao misy karazana fanomezana mbola tsy nenanao omen'olona anao ho isy toeram-boninahitra tsy ampoizinao omeny Jesosy anao zay mino am'izany mba manaova amen dia tenenina akekinao tsy avela hoe raha tsy misy trasy amin'ny fiainako ny andron'ny pasika alleluia alleluia pasika fanangana pasika famerenana amin'ny lono pasika fandresena pasika fitahina pasika zavatra eto ny fiainana raha inonao zany mba manaova amen na mafy ny tegna mampalahelo ngeravana fa lasa tsy dia ahoan'ny olona tsony ny zavatra napetraka Andriamanitra
ohatra zao ny mariage zao napetraka Andriamanitra hoe Andriamanitra nanao ny mariage fa vitsy kely ny olo miasalomana mariage zany. Andriamanitra zao nametraka an'ity andron'ny Pasika ity fa za milaza aminao fa be da be ny olona amizao andregny atsika zao raha hafa ataony agnatin'ny Pasika. Ai Jesosy eny ny fiainanao. Zany agnisan'ny problème. Nefa rehefa ao ny fandresentsika. Raha misy zany ny fotoana tokony hafaly anao koa zany niany tokony namono gisy fa raha dionao. Tokony homagna hany ny farany tsara. Tokony mifaly anao satria Pasika nandreseny Jesosy hatramin'ny fahafatesany. Ny Pasika dia fananganana fiainan'olona maro. Ny Pasika dia midika fa ho avozin'ny tompony fiainanao. Fotoana zao ry havana. Zany natokana nanazava regny révélation regny hoe manana fotoana anankitelo Andriamanitra mangina ny fiangonana isan-taona. Voalohany amin'izany fotoana ny tabernakely. Io tabernakely io c'est la fête de l'église. Fankalazany fiangonana fety. Tamin'ny andron'ny testamenta taloha moa zany dia manangana zareo trano lay. Tena mba mahavita an'iny dia misy fety, misy karazana anniversaire na trano lay. Zay le hoe fête du tabernacle. Fa amintsika moa zany zao ny fiangonana efa samy manana ny doctrineny dia samy mankalaza zay fety anaovany ny anazy. Dia sasany mankalaza isan-kerintaona, sasany mankalaza tsy haiko ina daholo. Dia antsika tozino zao le hoe mandresy ny impossible. Misy fotoana antsika manao le hoe accélération divine. Dia ny fotoana faharoa ny fotoana ny Pasika. Izy iainantsika io. Fotoana fahatelo fotoana ny Pentecoste zay mankalazaintsika afaka fotoana folo. Raha voenao mahay magnararoatra an'ireo fotoanareo ka mino an'Andriamanitra agnatin'ireo fotoanareo tsy maintsy misy zavatra mitrango amin'ny fiainanao. Mitsodrano mba ho hisy zavatra hitrango amin'ny fiainanao. Manonona ositra mba ho hisy zavatra hitrango amin'ny fiainanao. Alleluia. Ary azadiny fa ny fiainantsika dia nanomboka tamina Pasika. Io rehefa manome alalana antsika ho amin'ny fandresena. Mila mba hinonao ny herin'ny Pasika. Dia tiako mba hanondrika kely lohanao mihitsy ianao hiteny. Nao hitsangana vetivety hivavaka. Tsangana ianao mivavaha ianao. Hoe Jesosy io amin'ity andron'ny Pasika ity mba samia mba mangataka zay zavatra mba ilainy amin'Andriamanitra. Mba samia mba miteny zay zavatra mahatery ny fonao amin'Andriamanitra. Asa mivaky loha ianao misy mijery ve ianao mivavaka sa tsisy fa mivavaha mangatà zay zavatra mba ilainao. Mangatà zavatra manahirana anao. Mba tenenao amin'i Jesosy za Jesosy manomboka androany mba tia hazo vady hoe. Za Jesosy manomboka androany mba tiako zara mba ampiasainao mihoatra. Za hoe Jesosy manomboka androany aoka mba ho hisy ositra hirotsaka amin'ny lohako io. Aoka hoe Jesosy mba ho hisy lalana ho sokafanao. Aoka hoe Jesosy mba ho hisy fahasalamana. Mba hita fity am'izay za. Mba hitsahatra am'izay hoe niadiky. Hitsahatra am'izay hoe le karazana fanaratsiratsina ataon'olona anahy. Hitsahatra am'izay hoe le fanoerana anaty tsy ahoana. Aoka mba ho mpanesy am'izay hoe za. Mba samia mba mivavaka amin'ny fony rehetra. Sanato ny feonao. Sanato ny feonao. Aoka ianao mba tena hivavaka amin'ny fonao rehetra. Aoka ianao mba tena hiresaka amin'Andriamanitra. Oh, halleluja. Androany zay Jesosy dia mankasitraka anao manokana. Mankalaza anao manokana. Ary tononoko tompo androany mihosotra ho hirotsaka amin'ny tsiraray avy. Tiako mba tena hifantoka tsara ianao sady hivavaka amin'ny tompo. Tiako mba tena hiresaka amin'Andriamanitra ianao. Angatao zay zavatra mba ilainao. Angatao zavatra mba hiriny fonao. Fa omeny tompo anao zany androany. Oh Jesosy, ndrehetra zay zanakao, ndrehetra zay mpanomponao, ndrehetra zay anaradianao manomboka androany. Sakafo tompo amin'ny lalana. Efa mitrosan'ny olona. Omeo azy ny fijemban-drasany. Omenao anazy ny promotion zay hitadiavina. Omeo fahasalamana izy tompo. Omeo fanasitranana izy amin'ny aretina zay mahazo azy eo. Aoka tompo ho hisy famatsiana ara-bola. Aoka tompo anatin'izao fotoana ny Pasika zao ho hisy fisika hafandarana, ho hisy fandresena. Ary aoka Jesosy miositra zay zarainao androany ampilamina ny fiainany tsiraray avy. Toy izao trano mivavaka ao. Tiako ianao hitoy hiresaka amin'ny Jesosy. Tiako ianao hitoy hiresaka amin'Andriamanitra. Oh la moshekereke mosandalama mandolo moshokoro. Asa natao ambony tsara ny tananao anankiroa. Dia tiako ianao mba tena hivavaka amponona hoe Jesosy ampidino ato anatiko hoe. Ampidino ato anatiko hoe miositra ao. Ary tsay hoe Jesosy le fahaiza mananao. Tsy avelako ianao androany raha tsy mitay ahy. Tsy avelako ianao hoe Jesosy raha tsy mampandresy ahy. Toy izao trano mivavaka ao. Toy izao trano miresaka anao amin'Andriamanitra. Aoka ianao mba hangetaeta.
Otoga mulbul saran tarano fay baba ka wano aso. Rayo ang ninaran Jesus may chupokuran ulit hoga no red. Ang masultina na diman tana ito dwan. O batupa ba satan yatin. Satan tututun. Yung nakarasa na area fa manucha no. Ang barak fa reso no sa mga pagwan. Mitsudan yung kuang ba wisla nga vovos kapa na diman. Ang lafpena na ma. Manom na le ustun family nam lon direkto fena na. Virtu pamlon zabataleta. Vovos na demantan zabataleta. Samin sota na demantan justo so. Suran seno. Tupo magasita ganun sa. Tupo leche na natuno. Leche tupang ruan magasita kasi may fundata no. Atin tayo na fena na. Taino sa Leche do pão, jura que não tem não. Leche de Jesus me acuca não. Mineira não sei. Mamãe fornata não sei. Soda tarabana. Magasita que não sei. Simi sire Jesus we zaman ng kanwaga. Angkat zoe ng rumpas ka zoe. Andre decision zawe. Angara diyan Jesus eh. Itinin sa sumay sa no sa komandin. Patukuan Jesus we dinanya.
Amen sekali-kali. Tsara be. Amen. Jesus is Amen. Dizegre bumi tin belum kenal alam tin kecil. Sisra filangan asu. Uflet samam dengan sepunya asal mendeleki. Misi penurunan sasa itu. Dalam bawaan nilai mandiri nilai sasa, nilai sasa watunca, nilai bahasa yang batu dan pusat penurunan. Amen na. Asa to man mangigil lang awak si Chin kayo panunray. Misi marmar sa ito. Siyempre tungaw din sa Tiyo. Kitayina Karsiza ang bintua suazaf Zayela Vilniena ng bintua Florencia Maiti Davina Elisa. Rauzan mizaza watunja masih namanya setia wati. Perseda bumbulat Jawa ya totskan duafa. Rasita jika figura nado batu tskan wati tangan tskan di bawah kawan itu zana kademan retskan aminaran Yesus. Tum Yesus malalo itu nanti non wincu panai rano dan zazai itu mau fenu na nius tan leman tan fena. Hindi na Yesus yung may tayo na Israel. Mau zaza model, uzaza ment kan filazanza, zaza fen fatawuran ng leman. Bati na uzaza itu na fitayi naman yung kunan. Bati na zaza pangres, ani na tuk fatona ta zumpas kay zonon sufu nga rano Israel. O katupo bati na upanresis, manuto ng panres. Uzaza Cristiano, uzaza urearen zo fengo na zona presi na iso. Uzaza panump na deman trabayer vega. Aru laps ni adik no laps lus, laps sam. Amninaran Jesus. Ambarak ko botsutan ret sa zairet. Sanama ret sa zairet. Manres ni ret sa zairet. Sikere termanaway. Amen. Iritsan bamarpat sa rubana, wanarewa, wani Maiti Davina, Vilniena ng Binchu Florencia, di mga rakana Jawa, ang Binchu Suazaf Zayela, so tato, di Vitayina Karsiza. Tayong Jesus ini apa dizada? Dawai Jesus. Dan makahirangan niya alam ko siya, de pasti kayo. Yung tayo Jesus daul na rewa, utsara teza, ito butezengan zaza, wambing na naman tramkina na rewa na rewa, tayo Jesus daul siya. Ako naman sa pera nga, yan na rewa. Basit siya bravo mafia, kau pun natin naman.